raha tsaivina kosa dia andro vitsivitsy lasa izay no nivoahan'ny lisitra ireo nahazo ny fampitsorakeloka manana ny fomba fijeriny makasika izay ny maître Noro Rabemananjara isan'ny nokian'ity mpisolo vava ity ary ny fomba nanatanterahana izany ary namafisiny ihany koa fa tokony ampitovian-danja ny raharaha rehetra makasika izy ireny. Misy ny tsy mety tamin'ny fomba fanomezana fampitsorakeloka hoy maître Noro Rabemananjara. Araka nambarany dia tokony ampitovian-danja ny raharaha rehetra sy ny olona rehetra. Nosorita amin'ny fahanjato maro ny olona izay voasazy tao anatin'ny raharaha politika 2024 ary mbola maro izy ireo no tsy nahazo fampitsorakeloka. Fampitsorakeloka izay nambarany fa tokony azo tsy mila fangatahana. Fa efa mihoatra ny 200 personnes mihitsy angamba ny olona voaray teny fonja ary be da be ny olona condamné, ny olona voafonja zany be da be. Des fois, il y a condamné, ils sont condamnés 5 ans, une année, des fois, ils sont vite les sas, des lasanandé. Lasanandé, Paris, à Madagascar, t'as de rafna, tchatcha, tchiasa une tsoune. Des petits mafata, tu as mis en requête, ça. Ah, on a mon ancien requête, famanine, c'est d'office. Hoe tonga dia mahazo amnistie ireo olona rehetrarehetra reny olona reny be da be zany zany lasa condamné nahazo une année 5 ans d'emprisonnement si lasa dia efa nandeha fa vita sasany sasany tokony amnistiena manaraka an'izany tompoko ohatran'reto général Rawel Jadfar colonel Jadfar colonel André Miotra Fikis Lidi ireo olona ireo zany mampalahelo koa fa satria amnistie amin'ny affaire Bali c'est sasany efa mbala hoe afaka madidio nefa mbola hoe amnistie fa zay ve hoe mba hoe hitazomana anazy fotsiny ve zay zavatra zay tazomana anazy fotsiny ve zay fomba zay zany hoe tazomana andreo olona reo nefa ny olona tokony hivoaka ohatran'izany koa misy olona anakefatra ohatran'ny hoe Judikael Erliv Tongo Jean Claudio de Tafka Claude ireo efatra reo mbola misy an'le hoe attentat à la personne de monsieur André Rajoelina mbola tsy vita fitsarana zany. Mikasika ny raharaha 7 février manokana dia manana ny ambarany maître Noro Rabemananjara. Dossier ny 7 février izay tamin'ny 23 juillet 2013 teo nanamafy fangatahana ny famoahana ny dossier ny 7 février izay olona voaroroa tamin'ny 7 février zany nefa mbola tsy nivoaka ihany koa hatramin'izao zany miandry valiny io mba hivoahana io dossier io afana hijery ny mombamomba n'ireo olona reo mba hanafana azy mba hamezana azy amnistie zay mampalahelo mihitsiny fa tsy misy fijerenana kely hatramin'izao moa zany toko mbola tsy misy valiny le izy zay miandra zany valiny io dossier io hoe ovina no ivoaka ireo dossier ninona toko filazana ninona fa io dia resaka politique événement politique io fa tsy hoe zavatra nataony fantatra tsara nefa olona tsy nanisan'iny ireo olona reo tsisy mipotra tamin'ny 7 février zany kanefa dia efa mipotehana dia manamafy ihany koa teto fa ohatran'ny kahany président Ravalomanana zany zao président Ravalomanana ny article 16 tokony appliqué anazy aingana automatique kanefa rehefa tsy ameny article 16 io manina moa izy raha amnistiena d'office koa. Raha ny vaovao farany avy amin'ny fianakaviana mitandro filaminana nahazo fampitsorakeloka hatramin'ny atoandro teo dia mbola tsy nivoaka ny avan'izy ireo. Raha ny fanazavana tonga teny amin'ny fonjany tsefa voamaraina izy ireo ary na dia manana ny taratasy ara-dalàna avy amin'ny fitsarana tampony azy raha ny feoen'izy ireo no nibaiko avy any ambony dia mbola tsy afaka nivoaka ireo nahazo fampitsorakeloka.